Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tondrotsakorana ho an'ny eto an-drenivohitra sy ireo faritra maro manerana ny nosy misy araka izany ny fanentanana hoentindrareo avy eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany ny fitanterana ary ny famantarana ny toetrandro. Efa ela zay nahita rotsakorantsika teto amin'ny saika manerana ny nosy moa amin'ny ankapobeny ary afa-tsy ny any amin'ny faritra nosy faritra Androy ary ny faritra atsimo atsinanana iny dia mbola hitoy anefa izay rotsakoran'izay dia izay indrindra no anentananay avy ato amin'ny ministeran'ny fizahantany ny fitanterana ary ny famantarana ny toetry ny andro amintsika mba ahafahantsika misoroka ho an'izay loza mety iseho ao anatin'izay ny mety ho fiakaran-drano any amin'ny faritra iva eo ihany koa ny fiotsahan-tany dia iangaviana isika andray ny fepetra izay mifanaraka amin'izay indrindra raha mipetraka amin'ny faritra iva isika ka hitantsika fa efa mampidi-doza ny fiakaran-drano dia tonga dia miala amin'izany faritra iva izany. Eo ihany koa raha ohatra tsika ka hoe hita fa tena mampatahotra ny mety ho fiotsahan-tany tsy mampaninona fa tonga dia miala ny mety mandray ny fepetra mba ahafahantsika misoroka ny loza indrindra ny fahaverezanaina. Etsy andaniny amin'ny tanan-dehibe amin'ny ankapobeny dia betsaka ny fanamboaran-dalana eo ihany koa ny firotsahan'ny orana izay miteraka ny fitohanan'ny fiara dia entanina ihany koa isika rehetrarehetra mba raha azontsika atao ny mampiasa ny fitateram-bahoaka ary manakelikely kokoa ny fampiasantsika ny fitanterana manokana mba ahafahantsika manalalaka ny fitanterana izany hoe manalalaka ny fifamoivoizana dia asaina ihany koa ary isika mpitatitra mpampiasa lalana rehetra mba ampiatra an'ireo lalàna amin'ny feny fifamoivoizana eo ihany koa ny fandraisana andraikitra amin'ny fahamalinana eny an-dalana. Misaotra indrindra to.